Toi t'aimes, j'abandonne tout avec je n'ai pas peur de suivre sur le chemin de la foi. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec moi. Ton corps est comme mon âme, tout en moi soit toi. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Seigneur. Iranalatakau, isay tao Kalvari, nanadyuvanawanay, ry Jesosy Tompoty, fijaliana sesena, isulat sa puno ko. Nunifautanay, nefanusan kaina, minatawi Jesus tuku, Fatimedika, Niutunga sana kau, Mamelai di Jesusi, ni Silviana Tau, Tiana Dawana, ni Italia.
Jesosy nefa zanaky ny nanetry teny anao nandao ny lapanao tonga mba hamonjy anay ry Jesosy fitiavanao menatrao ry Jesosy Tompo fa tsy mendrika eo tonga zanakao mamelay ry Jesosy indroao manolotena ka anao zay sitraka saotra terano mena no ny fitiavanao ka nasarotra ny dia jiokivy sanatry ka tafio ny fanay mba ho tonga soany menatrao ry Jesosy Tompo fa tsy mendrika eo tonga zanakao mamelay ry Jesosy menatrao ry Jesosy Tompo fa tsy mendrika eo tonga zanakao mamelay ry Jesosy mamelay ry Jesosy mamelay ry Jesosy. Aleluia, aleluia. Mbola faly miarabanareo tsiraray averan-tany aho anio alakamisy 9 ny volana septambra 2025. Ry hava malalao amin'ny Tompo, sorantsika Jesosy satria mbola afaka isika mivory toy izao hitady ny tavan'Andriamanitra, hivavaka, hibebaka ary koa tena hoe anatona azy amin'ny fotorotoro sy ny fanay mankorakoraka. Ry havana mila isika mitady ny Tompo dia ny mbola hita izy, dia ny mbola hita ny Tompo dia tadiavo izy. Ka isaorantsika an' Jesosy any amin'ny fotoana toy izao, mety efa reraka ianao, mety avy niasa ianao, ary koa mety mbola any am-piasana ianao, na mety any an-dalana ianao, na koa amin'ny toerana hafa misy ianao dia ny Tompo ny ampitafy hery ianao. Ry havana ny hira izay nenontsika teo dia amin'ny teny vazana anankiray teo aloha, ary ny faharoa dia hira zany izahako ihany no hira ny faharoa satria ny Tompo no nanome any hira iny zany. Ny hira voalohany dia manambara mihitsy zany hoe tokony zany isika tsiraray avy tena hoe mametraka ny mombantsika rehetra zany eo anatrehan'i Jesosy. Tena hoe apetraka eo anatrehan'ny Tompo zany mombantsika rehetra, ny mombantsika manontolo. Ry havana, tena manao izany ve ianao? Tena manao izany ve ianao?
apetraka ao eo amin'i Jesosy ve ny momba anao manontolo eo amin'ny tanan'Andriamanitra zany eo amin'ny tanan'i Jesosy. Tokony isika tena hoe apetraka eo ambony tanany avokoa ny momba antsika rehetra zany, ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra zany. Ny tenantsika, ny fanahintsika, ny momba antsika manontolo. Ry havana, ny faharoa dia manambara ny amin'ny rany Jesosy. Rany Jesosy ny tokony hamelatra antsika ny amin'ny fahotantsika satria tsy mendrika isika. Izay le hira faharoa, le amin'ny teny gasy izay natoko teo. Mazava be ilay hira fa hoe tsy mendrika akory isika, tsy mendrika ne isika, tsy mendrika antsika hiditra ny lanitra, fa mbola famindram-pon'i Jesosy. Izay no mahatonga antsika tokony hitady azy foana ary tena hoe hanatona azy. Ny tenin'Andriamanitra rehefa avy eo dia ho tsapanao fa ny Tompo Andriamanitra dia tiany isika matoa izy nanolotra ny ainy teo ambony hazo fijaliana. Tena tiany isika, tena tian'Andriamanitra isika. Ka alohan'izany rehetra izany dia hivavaka aloha isika. Hivavaka antsika hisaotra azy sahady satria tsy mendrika isika eo anatrehan'Andriamanitra. Hisaotra azy isika, hidera azy, hankalaza azy satria mbola nomena isika famindram-po ahafahantsika mivory toy izao. Na dia tsy mahita anareo zako na ianareo koa tsy mahita ahy. Dia angataka amin'ny Tompo isika, hisaotra azy ary koa angataka aminy anatrehany antsika izany. Engany ianao amin'ny toerana izay misy ianao tena vonina tsara ianao eo amin'i Jesosy. Raha ohatra reo ambony fandriana ianao dia mipetraha fa aza matory fa mipetraha mba tsy ho reraka ny fanahinao satria ka hoe matory ianao ambony ondana ny lohanao dia tsy konsantre tsara mihitsy ny fanahinao satria ny Tompo no tadiavintsika eto. Ka raha ohatra ka mitsotsotra ianao ambony fandriana dia mipetraha satria tsy ahita ny Tompo ianao ohatra ka hoe amin'ny hoe kamokamo zany mety tafatory eo ianao dia faly ny devoly satria ho resiny ianao, fa mipetraha dia homany mihitsy ny fanahinao. Amin'izay ianao afaka eo anatsara amin'i Jesosy. Hivavaka antsika Tompo ataovy ny vavakanao amin'ny toerana misy ianao satria tadiny Tompo no hahatongavantsika eto. Hivavaka antsika Tompo. Jesosy Tompo, mankasitraka anao izay Jesosy satria Tompo noho ny fitiavanao Jesosy no mbola ahafahanay Jesosy miantso anao amin'izao andro alina mangina izao. Jesosy io. Any amin'ny toeran-kafa Jesosy mety efa maraina na koa Tompo mbola après-midi, ianao Tompo no mahita ny tsiraray avy. Jesosy io. Hitady anao zay Jesosy amin'izao andro izao. Mangataka Tompo ny fanatrehanao. Mangataka Tompo ny famindramponao Jesosy rehefa hibebaka zay rehefa avy eo. Ary mangataka aminao koa Jesosy ampahirato ny masom-panahinay Jesosy mba tsy ho verimaina foana Jesosy ny fanantonanay anao. Mba tsy ho verimaina foana Jesosy ny fandalovanay eto amin'ity tany ity satria Tompo mandalo izay ety, mandalo Jesosy mandalo izay amin'ity tany ity. Ka mangataka Jesosy ny famindramponao Jesosy mba tsy ho rembo ny fahavalo Jesosy izay ety ambony tany fa mba ho tafiditra ny an-danitra rehefa tonga ny fotoana. Jesosy io. Mangataka aminao Jesosy atreo izay. Atreo Jesosy izay tsiraray avy amin'izao ora sy fotoana izao. Na oviana Jesosy no hiainoan'ny olonao izay manatrika eto Jesosy. Ary eno Tompo ny video Jesosy dia oka ianao Tompo hiaino an'izy ireo koa Jesosy. Rehefa ohatra izy Jesosy ka misy fotoana enoan'ny teninao eto ary koa ny vavaka ao atao eto. Tompo malala mamindra-fo aminay Jesosy satria tsy mendrika izahay. Oka ianao Tompo hiditra antsehatra mihitsy Jesosy amin'ny fiainanay tsiraray avy. Oka Jesosy ny ranao Jesosy handrakotra anay tsiraray avy amin'ny toerana misy anay. Tompo, oka ianao Tompo hanala Jesosy ny amin'ny devolon'ny torimaso rehetra Jesosy. Dia didina zany Jesosy amin'ny anaranao Tompo ka adorana amin'ny ranao Jesosy dia miala zany dia velan-davaky ny herin'ny devolon'ny torimaso rehetra. Tsy manan-kevitra, tsy manam-pahefana izany fa adorana amin'ny ran Jesosy. Miala koa ny asa-maty Satana rehetra na Jesosy efa Nazareta. Potehina amin'ny ranao zany Jesosy. Asa-maty Satana zay mitady hanafika dia potehina amin'ny ran Jesosy dia tsy velan-davaky ny helo anareo any plasinareo. Miala koa ny zana-tsipika rehetra rehefa fahavalo dia potehina amin'ny ran Jesosy efa Nazareta dia handavaka elo plasinareo. Tsy manan-kely anareo, tsy manam-pahefana aminay. Miala anareo zay fanaritra mamatompatotra dia potehina amin'ny ran Jesosy, ravana amin'ny ran Jesosy ny rojo vidy atsipina handavaka ny elo any plasinao ran Jesosy efa Nazareta. Tsy manan-kely, tsy manam-pahefana aminay anareo. Oka ianao Jesosy ampiratra amin'ny masom-panahy tsiraray avy. Oka ianao Tompo ampifoha ny tsiraray avy. Tompo, ianao Jesosy no oka Tompo ny tari-dalana eto.
oka ianao fanahy masina no hiteny aminay eto, oka ianao fanahy masina no ampibebaka anay eto, avozy izay amboary izay, oka ianao ampiratra ny masom-panahy tsiraray avy ka tena iona aminao izay. Fanahy masina ampiteneny ny vavako, raiso ny kontrola ny tenako manontolo, oka ianao mihitsy ny teny amin'ny alalako satria ianao no Andriamanitra, ianao no ambara, ny teninao no ambara fanahy masina ka raiso ny kontrola momba ny tenako rehetra. Ary koa ny zanakao tsiraray avy izay manaraka an'izao fotoana izao, na izay hainao izao fotoana izao Jesosy dia oka ianao fanahy masina tena hoe ampifo, ampieno ny tsiraray avy ary tena are ny sofiny, ny fanahiny, sokatra ny fanahiny, alala izay tianao ambara Jesosy. Mba tsy ho fazarana fotsiny Jesosy fa tena andray ary tena ampiaro ny tsiraray avy amin'ny tenan Jesosy satria tompo zava-poana Jesosy raha ohatra ka miaino izay nefa tompo tsy mare, raha mijery izay tompo nefa tsy mahita, raha miteny izay tompo nefa tompo tsy mahatsapa zavatra ambaranay Jesosy na ny vavaka ataony tsiraray avy aveo Jesosy dia oko tompo tsapa ny tsiraray avy ny vavaka alokan'ny vavan'ny tsiraray avy Jesosy eo. Amboary zay fanahy masina, ampiteneny ny tsiraray avy, amboary ny tsiraray avy tena hoe amfanahy ny atongavanay eto. Ka misaotra anao Jesosy satria anao tompo efa mamatotra ny fanaratsitra Jesosy any andavakin'elo no fanaratsitra efa nibrizena zany Jesosy ary afatotra am'rano tompo ary tsy andavakin'elo zany tsy manan-kely tsy manam-pahefana aminay Jesosy. Ka misaotra tompo ny voninahitra dia ho anao rery any. Aleloia. Amen. Aleloia. Ny ten'Andriamanitra nomeny fanahy masina teo zany dia ao amin'ny bokin'ny Jaona. Raisintsika ny ao amin'ny bokin'ny Jaona, toko 2:10. Afaka raisinao amin'ny baibolinao Jaona toko 2:10 dia hovakintsika amin'ny 7:20 ka hatramin'ny 4:30. Isany no nomeny fanahy masina teo zany. Jaona toko 2:20 7:20 ka hatramin'ny 4:30. Dia hovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Mino efa nahita angamba ianao izay Jaona toko 2:20 7:20 ka hatramin'ny 4:30. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny titra ato amin'ny baiboliko dia mivako toy izao hoe milaza ny hahafatesany Jesosy. Ankehitriny mangorohoro ny fanahiको, ary inona no holazaiko? Raha eo vonjeo aho ho afaka amin'ity ora ity. Nefa izao no ny haviako ho amin'ity ora ity. Raha eo mankalaza ny anaranao, dia nisy feo avy tany an-danitra hoe efa nankalaza azy aho ary mbola hankalaza azy indray. Ary ny vahoaka izay nijoro teo ka nahare dia niteny hoe kotrokorana izany. Hoy ny sasany, anjely no niteny taminy. Fa hoy Jesosy hoe tsy noho ny amiko nahatonga n'izany feo izany fa noho ny aminareo. Tonga ankehitriny ny fitsarana izao tontolo izao. Ankehitriny ny andrian'izao tontolo izao dia horoaina any ivelany. Ary izao rehefa sandratra hiala amin'ny tany dia hitaona ny olona rehetra anantonahay. Izany no nolazainy mba hanambarana ny fomba ny fahafatesana izay efa hiaritany. Dia hoy ny vahoaka taminy hoe efa renay tamin'ny lalàna fa Kristy dia aharitra mandrakizay. Koa ahoana no ilazanao hoe tsy maintsy hasandratra zanak'olona? Iza moa izany zanak'olona izany? Dia hoy Jesosy taminy, mbola kely ihany no hitoerany mazava aminareo. Mandehana raha mbola manana ny mazava ianareo, mba tsy hahatratra anareo ny maizina. Fa izay mandeha amin'ny maizina dia tsy mahalala izay alehany. Raha mbola manana ny mazava ianareo dia minoa ny mazava mba ho tonga zanaky ny mazava. Rehefa avy nilaza izany Jesosy dia niala izy ka niery azy ireo. Amen. Ry havana tsara be ny ten'Andriamanitra, tsara daholo ny ten'Andriamanitra, tsara daholo ihany. Fa eto ny teny dia mampalahelo koa ny teny, ary koa mampahery koa antsika koa ny teny eto. Hivavaka antsika rehefa avy eo, hibebaka antsika, hivavaka antsika zay vavaka tia ny fanahy masina ho ataontsika rehefa avy eo. Fa misy zany fibebana zany eo. Fa hazavaiko ny ten'Andriamanitra aloha. Eto zany dia Jesosy milaza ny hahafatesany izany. Ry havana,
tsy moramora ny nahazo an' Jesosy satria fantany fa ho faty izy, fantany sahady ny zavatra anjoa azy tamin'izy tonga tetỳ ambonin'ny tany, satria izy ilay zanak'Andriamanitra, izy ilay Andriamanitra tonga nofo tetỳ ambonin'ny tany, dia fantany sahady ny zavatra anjoa azy. Raha isika zao no afantatra hoe ohatraohatran'izao no afatesantsika ho kapohina, ombohina, dia hijaly isika. Ry havana, tiantsika anie Jesosy, maminy anie isika. Eto ny tompo dia fantany tsara fa ho faty izy. Nefa izy tsy niteny direkta tamin'ireo olona ireo, fa fantany ny fotoana fa efa antomotra ny andro, efa antomotra. Ry havana, halan'ny olona rehetra Jesosy. Isika koa dia mety halan'ny olona koa isika rehefa amin'i Jesosy. Mila ianao mizaka an'izany, mila ianao mahatsapa an'izany. Rehefa ao amin'ny tompo isika dia tsy maintsy misy ny mpankahala, tsy maintsy misy izany, ary tsy maintsy mahazaka isika ny amin'ny fankalan'ny olona, izay tsika vao tafiditra ny lanitra. Ry havana, Jesosy dia halan'izao tontolo izao, halazao tontolo izao Jesosy, ary tsika koa dia tsy maintsy halany izao tontolo izao. Tsy maintsy halany izao tontolo izao koa isika, izay mahatratra ny farany ihany no hovonjenany. Izany hoe misy ady etrehanao, misy ady atrehantsika etỳ ambonin'ny tany, fa tsy hoe kory hoe velona fotsiny tsika dia itsika miasa, mitady vola, dia misakafo, dia milamina tsara ny fiainana, na ohatra hoe misy olana kely dia verina indray ohatra hoe ry havana, tsy izany anie fiainana etỳ ambonin'ny tany. Isika dia tsy maintsy misy ady atrehana isam-batan'olona. Na iza isika, raha ohatra ka tsy mino an' Jesosy dia tsy maintsy ho avy ny fotoana hitadiavanao an' Jesosy, tsy maintsy rehefa tonga ny sarotra ny fiainanao, izay izany etỳ ambonin'ny tany. Misy farany etỳ ambonin'ny tany. Nefa isika tokony tsika hatsapa hoe misy fetrany ihany koa nefany izay lalantsika etỳ ambonin'ny tany izay. Io ilay hoe farany. Dia misy fetrany ihany koa nefa ny famindram-pon'Andriamanitra amintsika. Satria misy ny olona tsy mandray ilay famindram-pon'Andriamanitra, dia afo be ny hovan-taniny avy eo. Afo be ny hovan-taniny. Ry havana, isika tsiraray avy no afaka misafidy izay alehantsika rehefa hiala ety isika. Eto tsika dia misafidy izany eto ambonin'ny tany. Fa tsy miandry hoe rehefa hoe ho faty akory. Fa etỳ ambonin'ny tany dia afaka misafidy isika dia itsika mbola velona hoe fiainana sa fahafatesana. Eo alohantsika anie izany tompo hoe, eo alohantsika izany. Anjarantsika ny misafidy. Izahako raha manambara ny ten'Andriamanitra eto dia tsy manery na iza na iza. Fa mampafantatra anao ny fiainana dia Jesosy izany, dia ny fahafatesana dia any amin'ny Satana izany. Ray amin'ireo no aoka ho fidinao. Ray amin'ireo no aoka ho fidinao. Any amin'ny Jesosy dia fiainana mandrakizay, fahasambarana fiainana mandrakizay. Fa raha ohatra ka fahafatesana dia any amin'ny elo izany. Any dia mandrakizay koa izay, mandrakizay koa izany, fa tena hijaly ianao, mandrakizay koa, mandrakizay. Ka fidio ny fiainana mba ho tafiditra ny lanitra ianao, fa tsy hiterena nefa ny isika. Eto Jesosy dia nanambara izy ny amin'ny hafatesana izany. Ry havana, ny tompo dia nizaka ny mafy, zaka ny mafy Jesosy. Isika nefany menimenina, monomonina foana tsika zanak'olombelona, tsy mety faly. Raha misy zavatra miseho fiainantsika, tsy mety faly. Nefa ny tompo efa nanolotra ny tenany ho antsika, fa itsika no mafy loha, isika no mahazan-doha, no tsy manaiky mankatoa an'Andriamanitra, fa manao izay tiantsika atao foana isika. Ho raha isika ny tantara izay ambaran'ny tompo eto fa ho tsapanao ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra anao, ary koa ny fitiavan'Andriamanitra ay. Ry havana, mitovy avokoa tsika rehetra. Tsisy mihitsy hoe tian'Andriamanitra bebe kokoa irahanina, na irahanina tian'Andriamanitra bebe kokoa. Andriamanitra tiantsika rehetra, ary tiany isika
hitovy daholo eo anatrehany satria zanany avokoa tsika rehetra tokony hitovy daholo isika ny amin'ny ara-panahy tokony hirehitra foana tsika ao amin'ny tompo tokony tena hoe hanompo an'Andriamanitra foana isika 24/24 zay ny tian'Andriamanitra ankatoa azy anao zay tiany fa tsy nitiantsika akory dia ho faly amintsika ny tompo. Eto zany ten'Andriamanitra raha tsika ny 7:20 amin'ny jaona 2:20 teo dia midina tsika arak'izay tiany fanahy masina hidinana zany no hovakintsika. Raisitsika ny teny vakiko 7:20 hoy ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ankehitriny mangorohoro ny fanahiako ary inona no holazaiko? Raha eo vonjeo aho ho afaka amin'ity ora ity, nefa izao no ny haviako ho amin'ity ora ity. Amen. Hatreo aloha. Ry havana, eto zany Jesosy dia tena hoe mangorohoro ny fanainy. Mangorohoro ny fanainy. Tena hoe isika raha ohatra hoe mangorohoro zany fanahintsika, ahoana moa zany? Tena hoe feno alahelo, tena mavesatra zany hoe fanahy mangorohoro zany. Niantra tamin'i Jesosy izany satria fantany fa ho faty izy. Fantany fa ho faty izy, niantra taminy izany. Oko tsapanao fa noho ianao noho izaho. Noho ianao noho izaho. Teto ny tompo dia ny teny izy hoe ankehitriny mangorohoro ny fanahiko. Tsapany tsara zany ilay douleur ho avy, ilay zavatra anjo azy. Ry havana, no isika hoy aho no nahatonga Jesosy toy izany, hoe nangorohoro ny fanahiny. Dia hoy izy hoe ary inona no holazaiko? Tanareo sady satria tsy hitan-tsoa izay ambara. Rehefa ao anatin'ny sarotra isika, rehefa tena hoe tsy hitantsika tsoa izay atao, inona moa no ambarantsika eo? Eto ny tompo dia tamin'izany fotoana izany. Satria hijaly izy, ho latsain'olona izy, ho ambanimbanian'olona izy, ho rorahan'olona izy, ho kapohan'olona izy. Ry havana, ho rorahan'olona izy. Izany nahazo Jesosy. Ary mbola misy maro hafa ihany koa. Misy maro hafa ihany koa. Raha mamaky tsika any amin'ny Isaia 3:20 dia tena hoe na ny volombavan'i Jesosy ary dia tena ohatrany hoe stomma, nirahatraina Jesosy, nirahatraina ny tompo, nirahatraina Jesosy. Ry havana, isika na dia hoe misy zavatra maratra kely fotsiny amin'ny tenantsika dia efa mikika kely isika. Nefa ny tompo tena hoe nijaly noho isika, tsy noho izy anefa izany fa noho izaho sy ianao. Noho izahako sy ianao. Ahoana no fanajanao azy? Oko tsapantsika tsara fa tsy ho tafiditra lanitra isika raha manivaiva an'Andriamanitra. Tsy ho tafiditra lanitra isika raha manao vazivazy ao anatin'Andriamanitra. Satria Andriamanitra tsy azo vazivaziana. Ny rahan'i Jesosy zanany dia sarobidy. Sarobidy. Ka Andriamanitra dia miondrika mijery antsika zanak'olombelona. Fa izay manaja azy ihany, izay mankatoa azy ihany, izay tena mijoro ihany no tafiditra ny lanitra. Izay masina toa azy, tsisy petipetana. Arovo ny fanahinao mba tsy hisy petipetana. Arovo ny fanahinao mba tsy hisy petipetana. Eto zany ny tompo dia ny teny hoe raha eo, averiko eo 7:20 hoe ankehitriny mangorohoro ny fanaiko ary inona no holazaiko? Raha eo vonjeo aho ho afaka amin'ity ora ity. Fantaniana hipetrana eto. Vonjeo aho ho afaka amin'ity ora ity. Izay nambaran'i Jesosy. Nefa atoizako ny ten'Andriamanitra, nefa izao no ny haviako ho amin'ity ora ity. Amen. Mametraka zany tompo fanontaniana na dia hoe mangorohoro ny fanainy hoe inona no holazaiko?
hoe ve hoe ray eo vonjeo aho afaka amin'ity ora ity nefa izao no ny aviako ho amin'ity ora ity. Amen. Ry havana, rehefa mizavatra ray ho sedraintsika, tsy maintsy lalovantsika, dia na inona ataontsika dia tsy maintsy zakaintsika io. Amen. Zay le izy. Na inona ataontsika dia tsy maintsy zakaintsika zavatra miseho eo anatrehantsika. Eto ny tompo dia nampahafantariny tsara amintsika tsirairay avy zany fa nekeny ny azo fijaliany izay noetiny noho izaho noho ianao. Azo tompo ataony eny najanona treo dia tsy voafotsy tsika tonga dia iverany amin'ny elo daholo tsika rehetra, fa ny tompo dia ny afy noho isika tsirairay avy. Ny afy ny tompo ary tsy ny teny mitsy tamin'iray hoe vonjeo aray afao ahako. Ny teny tompo raha fantatro tsara ny ten'Andriamanitra dia hoe raha sitrakao Jesosy esory amiko ity, raha sitrakao nefa aoka tsy ny sitrako, aoka tsy ny sitrako no atao fa ny sitrakao. Amen. Ny tompo dia nankatoan'Andriamanitra. Isika ve mankatoa an'Andriamanitra? Sa hoe rehefa ohatra ka milamindamina na ohatra kamokamo dia mety ekeny tompo eny angamba ity fataoko ity, na hoe mety eny angamba zao. Ry havana, mila antsika manaja an'Andriamanitra raha te hiditra ny lanitra. Mila antsika tena miaino ny fanahy masina, satria aza mieritreritra mihitsy hoe tsy miteny ny fanahy masina. Raha ohatra ka mianatra antsika miaino ny teniny dia miteny amintsika izy, satria miandry izy ankatoavantsika azy. Ka raha vonona isika ankatoa ny fanahy masina dia areny feony ianao, areny feony ianao. Fa raha ohatra isika ka hoe tsy miaino ny fanahy masina dia tsy are azy mihitsy isika. Ka mila mitandrina isika, Ny tompo zany dia mampafantatra antsika ny amin'ny fizakany ny zavatra mamay izay noentiny dia no isika tsirairay avy. Isika ve mba mahafoy ny tenantsika ho an'i Jesosy? Isika ve dia mahafoy ny momba antsika tsirairay avy ho an'i Jesosy izay anananao na inona izany? Tsy maintsika mahafoy ny momba antsika manontolo izay isika vao tafiditra ny lanitra. Ry havana, eto dia hijoro avolombelona fohy kely aminareo. Izay sy zokerika, tsy haiko fa izay tia ny fanahy masina ambara eto anio. Izay zokerika ny amin'izao asan'Andriamanitra ataona izao avy Jesosy izao dia izay menadahy tena hoe izay angatahany tompo aminay dia omenay, satria antompo avokoa izany rehetra izany. Izay menadahy dia efa mandray mihitsy ilay any amin'ny asan'ny apôstôly hoe hitambarana ny fananany. Zay ny mombanay rehetra dia any Jesosy. Miteny ny tompo dia tanterahana, miteny tompo hoe izao atao dia tsy maintsy atao izay zavatra izay. Hitambarana ny fananana satria any Jesosy fa tsy anay. Tokony ho izay koa isika tsirairay avy, tokony ho izay koa ianao. Any Jesosy momba antsika tsirairay avy. Inona moa ny antsika? Na ny tenantsika anie tsy antsika, na ny tenantsika ary tsy antsika. Ry havana, fofinainao nga anao, fofinaiko nga anahako, tsy anay io ary tsy anao koa io. Raha tazomin'ny tompo ny fofinaintsika dia maty isika. Ka inona moa no hoe hitazomantsika izay nanantsika? Ry havana, antompo avokoa izany rehetra izany. Ny anay menadahy dia izay, mibaiko ny tompo hoe izao atao, baiko Jesosy hoe izao atao, baiko ny tompo hoe izao atao dia ataonay menadahy izany. Tsy mijery ny lany izay, fa ny tompo no manome. Fantatra izy fa manome rehefa ohatra ka lany eo am-pelatananay. Mino izay satria mino ny tompo izay, mino an' Jesosy izay. Ka na foana ary ny eo an-tana dia manome Jesosy. Izay ny anay. Satria efa ny ato amin'ny avy Jesosy dia io ho avy Jesosy io dia nampahafantarin'ny tompo anay izay menadahy zany fa io avy Jesosy io dia tahaka ny fiangonana voalohany
tamin'ny andron'ireo apôstôly. Zay. Samy miaraka mitondra ny anjarany ao avokoa ny rehetrarehetra. Miaraka hitambarana. Miaraka hitambarana. Miaraka mitady dia miaraka hitambarana. Zay ny eo amin'ny avy Jesosy. Ry havana, eto ny tompo dia manambara araka teneniko teo 7:20 vera amin'ny ten'Andriamanitra hoe amin'ny farany hoe nefa izao no ny haviako ho amin'ity ora ity. Amen. Tanareo izany. Jesosy ny teny izy fa ny atongavany tompo ety ambonin'ny tany dia noho izaho noho ianao. Ka ahoana moa tsika ny tsy hafoy eo an Jesosy? Ahoana tsika no tsy hafoy ny rehetra ho an Jesosy nefa izy nafoy ny tenany, nafoy ny momba azy manontolo. Nafoy ny momba azy manontolo Jesosy. Nomeny avokoa izay nananany dia ny tenany zany, ny tenany. Azy anie izao rehetra izao e. An'Andriamanitra izy izao rehetra izao satria izy ihany namorona azy. Izy namorona izao rehetra izao. Azy izao rehetra izao. Nefany dia isika indray no mieritreritra hoe antsika. Raha hoe dia anatika manana aty. Ry havana mila mitandrina isika. Mila mitandrina isika. Tsisy antsika ety ambonin'ny tany. Na ny tenantsika, na ny fanahintsika, na ny fofinahintsika raha tsisy antsika. Fa tsika hivovoka, tsika dia vovoka hiverina ho vovoka. Vovoka hiverina ho vovoka. Mila mitandrina be isika. Eto ny tompo dia nanambara mihitsy hoe nefa izao no ny haviako ho amin'ity ora ity. Zany hoe mba tongava tokoa ety ambony tany dia ny amin'ny ho hanavotana antsika. Izy ho faty teo ambony hazo fijaliana. Ny rany latsaka araka ny rahateo izay natongava ety ambony tany. Ry havana, izay manangona rena dia tsy mety voky arena. Izay tia vola dia tsy mety voky vola. Izay tia tena dia tsy mety hiova ny olona tia tena, fa mbola ho tia tena ihany. Mila mibebaka izay mbola anatin'ny zavatra maro toy izany. Mila isika tena hoe miova tanteraka. Raha ianao miteny amin'ny tompo Jesosy omeo a Jesosy fa omeko anao satria tenako anao koa dia ny tompo anokatra varavarana ho anao. Amen. Manova amen na dia hoe tsy hitako ary ianao. Manova amen. Mangata amin'ny tompo hoe tompo ho anao Jesosy ny zavatra izay ananako dia ame anao Jesosy. Ame anao izy. Mila tsika tena mahatsapa hoe manahoana moa tsika natren'Andriamanitra. Ahoana ny momba antsika natren'Andriamanitra. Nefa neto mila mitandrina isika. So dia hoe omeko amin'ny fiangonana zany, omeko amin'ny pastera, omeko ny mpaminany. Ry havana mila mitandrina isika. Asan'Andriamanitra no atao. Ny olona mahantra no omena ary ikarakarana ny asan'Andriamanitra izay ilay izy. Fa tsy hoe olona efa manam-bola zao dia mbola hoe omena dia alefa dia omena dia iny dia natao mobilina be ilay izy. Zavatra likosa be. Tsy izay ny ao amin'i Jesosy Nahita ny tompo mandeha amin'ny 4x4 ve ianao? Nahita ny tompo mandeha amin'ny tômôbila lafo be ve ianao na trano avo be mezimezina? Tsy izay ny ao amin'ny tompo. Tsy izay ny ao amin'ny tompo. Mila manampy ny mahantra ary koa manao ny asan'Andriamanitra ho an'i Jesosy. Ho an'i Jesosy. Fa tsy ho an'ny olona akory. Tsy ho an'ny olona hoe iny ho velomiko ty olona ty, velomiko ty mpitondra fivavahana ty. Ry havana tsy izany. Tsy izany ny baiko ny tompo. Tsy izany. Fa mila miara-miasa. Mila miaraka mamindra. Izay ny ao amin'i Jesosy. Ry havana tozantsika ny ten'Andriamanitra dia 7:20. Fanahy masina no mitondra eto dia 7:20. Hoy ny teny tompo vakeo amin'ny anarany. Raha eo mankalazany anaranao dia nisy feo avy tany an-danitra hoe efa nankalaza azy aho ary mbola ankalaza azy indray. Amen. Hatreo aloha. Jerevo Jesosy zany iteny teto hoe raha eo mankalazany anaranao. Tsika ve mankalaza an'Andriamanitra ve isika? Jerevo ny teny Jesosy, izy Jesosy ny teny hoe raha eo mankalazany anaranao dia nisy feo avy tany an-danitra hoe efa nankalaza azy aho ary mbola ankalaza azy indray. Amen. Nanina moa Andriamanitra no niteny izany? Nanina Andriamanitra no niteny izany?
noho ny avy amin'ny jesosy na tonga an'andriamanitra tena satria jesosy izy manaja an'andriamanitra, manaja ny rainy. Tokony isika anaja koa n'andriamanitra mba ankalaza ny anaran'andriamanitra amin'ny fiainanao ve mankalaza an'andriamanitra ve ny fiainanao, mankalaza azy ve ny fiteninao, mankalaza an'andriamanitra ve ny famindranao, mankalaza an'andriamanitra ve ny fitafianao, mankalaza an'andriamanitra ve ny fomba fiainanao mihitsy, mankalaza an'andriamanitra ve ny mombamombanao manontolo. Ry havana, tokony hoy izay isika. Jesosy dia nankalaza an'andriamanitra, nankatoa azy izy ary nankalaza an'andriamanitra, dia hitan'andriamanitra izany. Izay na tonga an'andriamanitra ny teny eto hoe efa nankalaza azy aho, nankalaza ny anarany izany, ary mbola ankalaza azy indray. Amen. Fantany anie io hoe fantatry ny ray io tsika tsy afaka hoe tsara velantsika n'andriamanitra, tsy afaka mety tsara velantsika n'andriamanitra. Fantatr'andriamanitra ny marina sy ny tsy marina izay ataontsika. Fantany tsara mihitsy hoe mankatoa azy tsika na tsy mankatoa azy, fantany io. Ry havana miova raha tsy mbola fantatrao izany, miova fa Andriamanitra miondrika mijery antsika zanak'olombelona, miondrika izy, mahita ny ataontsika izy, ary izy mandinika ny fo sy ny vo, fantany. Na hiafina rahantsika any ambany fandriana ohatra, raha ohatra hoe fandriana ohatra hoe misy tongony, na hiafina ohatra hoe ambany latabatra ohatra, na hiafina aiza naiza, na dia hoe hiafina any ambanin'ny tany ary n'olona anankiray, na ny amin'ny lakavy na ny ambanin'ny tany, hitan'ny tompo io, hitan'ny tompo io. Ka mila antsika tena hoe mankalaza an'andriamanitra ny amin'ny mombamombantsika, fa tsy hoe koa hoe mpivavaka be ny alahady, raha ohatra vavaka alahady ianao, na hoe ny asabotsy ohatra vavaka sabaty ianao, na hoe ny zoma raha vavaka zoma ianao, dia tonga ny andro après dia iny tonga dia lasa tena hoe olona hafa be. Ry havana, tsy vazivazy ny idirana ny lanitra fa ianao ihany mamita tena raha izay ny ataonao, raha izay ny ataonao. Mila mitandrina isika tompoko raha te hiditra ny lanitra. 2:20. Ary ny vahoaka izay nijoro teo ka nahare dia niteny hoe kotrokorana izany. Hoy ny sasany, anjely no niteny taminy. Amen. Teo aloha. Eto izany tamin'i Jesosy niteny tamin'Andriamanitra. Alefa sarean-tsaina, Jesosy ety ambonin'ny tany izy miteny izany, teny mora izy satria izy tsy teny mafy be izy hoe raha io, fa eto dia miteny izany tompo, dia Andriamanitra mamaly. Ry havana, izay nge ilay hoe miresaka amin'Andriamanitra, mamaly anie ny ray, mamaly Andriamanitra, mamaly antsika izy, mamaly izy. Fa isika indraindray no tsy mahafantatra hoe mamaly anie Andriamanitra, dia ohatrany hoe miandry valy ho foana dia lasa mananao foana, lasa mananao foana. Dia eto izany ny tenin' Jesosy hoe ray mankalaza ny anaranao, dia nisy feo avy tany an-danitra hoe efa nankalaza azy aho ary mbola ankalaza azy indray. Ary ny vahoaka izay nijoro teo ka nahare dia niteny hoe kotrokorana izany. Hatreo aloha ry havana. Aleloia, aleloia. Ohatra na kotrokorana izany ny feo an'Andriamanitra. Aleloia. Ary koa antenenina eto hoe hoy ny sasany hoe anjely no niteny taminy. Amen. Nahare izany izy ireo ohatra na kotrokorana. Ohatra na kotrokorana. Nahare izany izy ireo. Mazava be ny ten'Andriamanitra eto hoe ary ny vahoaka izay nijoro teo ka nahare dia niteny hoe kotrokorana izany. Ry havana. Zareo izany raha nahare tsy tena nahare firy le tenin'Andriamanitra izany, fa kotrokorana izany nen'izy ireo, kotrokorana. Ry havana. Efa ianao angamba ny fijoroam-pavolombelona momba ny amin'ny tompo izay tonga tato an-tranoko ny teny tamiko za tapirehan'ny accident. Dia ohatra na haut-parleur ny feoany. Afaka tadiavinao atao amin'ny vidéo ato izay témoignage après ny accident izay. Ohatra na haut-parleur mafy be izany fa tsy akory hoe manana sofina hoe tonga dia manimba sofina, fa mafy be tena hoe mafy be izany le feoany fa malefaka be. Aleloia, aleloia. Tena fahasambarana izany, fahasambarana. Sambany tamin'ny fiainako
tamin'ny fiainako no nahenoko ny feo an' Jesosy ny teny tamiko, mafy toy izany, mafy toy izany. Henoko, izy tompo mihitsy no niteny, henoko. Fa noho efa tonga izy hanao opération anako, dia amin'ny fanahiko indray izy no miteny, amin'ny fanahiko fa azo koa zany Jesosy zany izy zany miteny avy avery amin'ny côté zany izy le liditra hanao opération anako. Fa amin'ny fanahiko tonga dia amin'ny fanahiko zany le teny miditra anatin'ny fanahiko le teniny. Fa tamin'ny accident, après ny accident, dia izy miteny ohatra antsika miteny ohatr'izao, ohatra antsika olombelona miteny ohatr'izao no tato an-tranoko, ohatra na haut-parleur. Za raha gaga hoe mety nareny ngamba ny olona ivelany tany na hoe olona mipetraka ao ambadika ohatr'izany. Eto zany dia manambara ohatr'izany fa izy ireo tsy nare an'ilay teny, fa eto dia hoe kotrokorana izany. Aleloia. Fahasambarana be ny tompoko zany. Dia hoy ihany koa zareo hoe, hoy ny sasany hoe anjely no niteny taminy. Amen. Anjely no niteny taminy hozy izy ireo. Ry havana. Rehefa miteny koa ny anjely arakaraka ny anjely miteny dia misy tena hoe mampatahotra ihany amin'ny manofo ny anjely miteny. Satria ny zanako vavy efa nanao témoignage an'izay zavatra izay. Izy moa zany tsy miteny eto izy fa zako nanao amin'ny témoignage satria izy izy zany tsy mahasahy zany amin'ilay manao témoignage. Io arakaraka ny tsirairay avy fa tsy sahy zany miteny amin'ny manao témoignage ohatr'izao zany. Isa zany no mitantaran'le izy izy manambara zany tantaran'le izy dia nisy anjely ilay tonga namangy azy tamin'ny nofy dia tena hoe mafy be ilay feon'ilay anjely, tena mafy be ary tena natahotra izy arakaraka ny efa bebe any mantsy zay ny anjely namangy anazy anatin'ny nofy dia tena hoe misy zany tena hoe mafy be zany feon'ilay anjely, tena hoe mampatahotra satria ohatrany hoe mitrerona zany nefa tena ilay feon'ilay anjely tena ohatrany hoe kotrokorana mihitsy koa. Aleloia. Ka zay ilay izy hoe Andriamanitra lehibe io ka tokony ino isika tokony mino ianao. Dia eto zany tena Andriamanitra izitsika ny tena Andriamanitra 1:30. Fa hoy Jesosy hoe tsy noho ny amiko no nahatongavana izany feo izany fa noho ny aminareo. Amen. Aleloia, aleloia, aleloia. Tanareo zany ny tompo zany ny teny eto hoe tsy noho ny amiko no nahatongavana izany feo izany fa noho ny aminareo. Amen. Ry havana, matoa Jesosy ny tena io teny io dia ankalazan'Andriamanitra ny anarany, mankalaza ny anarany Andriamanitra, mampiseho ny heriny izy. Oh Seigneur, tsara ianao Jesosy, tsara ianao Jesosy, mampiseho ny fahalebiazany Jesosy, mampiseho fahalebiazany Andriamanitra izy iray, izy telo fa iray. Satria ny tompo dia miteny mihitsy hoe tsy noho ny amiko no nahatongavana izany feo izany fa noho ny aminareo. Amen. Zany hoe ho an'ireo olona teo ary fahalebiazan'Andriamanitra, ary fahalebiazan'Andriamanitra. Zay le kotrokorana enin'izy ireo, zay koa le hoe anjely enin'izy ireo, vera zareo fa zay le izy. Fa Andriamanitra ny feony ny ohatr'izay. Oh Seigneur, saotra ny tombo isika. Lehibe Andriamanitra, tsara Andriamanitra. Andininy fa 1:30. Tonga ankehitriny ny fitsarana izao tontolo izao. Ankehitriny ny andrina izao tontolo izao dia horohaina any ivelany. Amen. Hitanareo zany? Eo zany manambara fa mampafantatra zany Jesosy fa ny fotoana izay anombohana anazy rehefa maty izy dia hitsangana indray. Io le resin'ny fahafatesana, iny fahavalo farany resena. Izay le hoe tonga ankehitriny ny fitsarana izao tontolo izao. Amen. Ary koa hoe ankehitriny ny andriana izao tontolo izao dia horohaina any ivelany. Amen. Ry havana, efa resy ilay Satany, efa resy ny fahavalo. Ka izay no mahatonga ny teny eto hoe tokony andoaka devoly foana ianao fa aza manaiky ho resin'ny ratsy intsony. Aza manaiky ho resin'ny ratsy intsony fa mijoroa.
rehefa tena tsapanao amin'ny tompo ianao dia tokony hoe aresy ny ratsy rehetra ianao. Fa matoa zay ny olona anankiray teny hoe tsy mbola maharesy dia ianao zay mbola tsy te hiezaka. Ianao zay mbola tsy te hiezaka. Fa mila ianao mijoro amin'izay aresy ny fahavalo. Izay le izy. Satria ny tompo efa maty dia nalevina dia iny ny fahavalo farany noresena iny. Iny ny fahavalo farany noresena dia efa tafakatra any an-danitra Jesosy ny avy eo. Efa vita ny famonjena, efa vita ny famonjena. Fa antsika sisa no miezaka amin'izay mankatoa anazy ary miova tanteraka. Zay mahatonga ny tompo ny teny eto hoe tonga ankehitriny ny fitsarana izao tontolo izao. Ankehitriny ny andria izao tontolo izao dia horohaina any ivelany. Amen. Ry havana, efa resy ny fahavalo ka mijoro ianao. 2:30. Ary izao rehefa asandratra hiala amin'ny tany dia hitaona ny olona rehetra anantona ahy. Amen. Hitanareo izany? Mazava be ny teny tompo. Mazava be. Hozy izy Jesosy hoe ary izao rehefa asandratra hiala amin'ny tany dia hitaona ny olona rehetra anantona ahy. Amen. Sisako 9:30. Izany no nolazainy mba anambarana ny fomba ny fahafatesana izay efa hiaretany. Amen. Hitanareo izany? Izy tsy niteny direkta mombany amin'ilay hoe ho faty izy. Fa nampafantara zany hoe izy zany ho avy zany fotoana asandratra izy hiala amin'ny tany. Zany hoe rehefa avy maty Jesosy dia izy le nitsangana dia izy asandratra iny. Izy le nampiakarana an-danitra iny. Iny araka teny eto dia hoe hitaona izy zany olona rehetra anatona azy. Amen. Ry havana, Jesosy mitaona antsika anatona azy. Anaraka azy tahaka ny akarany. Tahaka ny akarany any an-danitra iny. Isika tokony ankatoa azy hiala amin'ny ratsy rehetra mandray Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainantsika dia avy eo atao batisa tahaka an' Jesosy. Iny no marik'ilay hoe niara-maty tamin'i Jesosy dia niara nitsangana taminy. Zany hoe nalevina mihitsy zany le ota rehetra ao anaty rano ny batisa dia mivoaka avao tsika dia velona olona vaovao. Izay leo amin'i Jesosy. Izay le hoe olom-baovao dia avy eo nefa tsy manao ratsy intsony. So dia hoe mbola verina mijangajanga loatra hoe mpijangajanga. Na hoe fokasigala dia mbola verina fokasigala indray. Zay mantsy tsy fahalalana teo aloha zay. Satria be dia be tsy mahafantatra dia mbola hoe manaonao foana ihany. Dia le batisa ohatrany hoe tsisy dikany. Izay mihitsy. Satria ianao tsy miala amin'ny fijangajangana, tsy miala amin'ny loto. Fa dia eny mbola mitohy ihany. Mpiteny ratsy be dia mbola miteny ratsy be ihany. Misotro toaka dia mbola misotro toaka ihany efa avy atao batisa. Ry havana tsy izany mihitsy. Fa rehefa maty tao anaty rano iny ny ota zany, tahaka ny hoe sasany tao anaty rano Jesosy mihitsy ianao mitsangana avany dia olom-baovao. Olom-baovao. Izay le hoe efa lasa zavatra taloha dia indreo tonga vaovao ireo. Miova tanteraka zany. Miala amin'izay amin'ny ratsy rehetra. 4:30. Dia hoy ny vahoaka taminy hoe efa renay tamin'ny lalàna fa Kristy dia aharitra mandrakizay. Koa ahoana no ilazanao hoe tsy maintsy asandratra ny zanak'olona? Iza moa izany zanak'olona izany? Amen. Hitanareo izany? Ny tompo tsy niteny mihitsy ny tompo hoe ho faty izy. Fa ny tompo natao zany izay anambarana an'izy ireo mba hantakarana ireo zavatra tiany ambara fa tsy takatry ny olona le izy. Jesosy le zanak'olona. Ary izy ihany ilay Kristy aharitra mandrakizay. Mazava tsara amin'izao fiainantsika zao. Le olona tsy natakatra mihitsy zavatra tiany Jesosy ambara. 9:30. Dia hoy Jesosy taminy: mbola kely ihany no hitoerany mazava aminareo. Mandehana raha mbola manana ny mazava ianareo, mba tsy hahatratra anareo ny maizina. Fa izay mandeha amin'ny maizina dia tsy mahalala izay alehany. Amen. Ry havana. Ny tompo zany mampafantatra hoe kely ihany ny mbola hitoeran'izy ireo zany amin'ny mazava zany.
Zany hoe ireo olona zany tsy mahafantatra tsara hoe marina ny amin'ny tenin'Andriamanitra satria tsy mino firy zareo na mahita Jesosy eo aloha eo ary. Ry havana, saosana trika toy izany koa ianao. Tsy mino ny fahagagana atao tompo amin'ny fiainanao. Tsy mino ny amin'ny hoe tompo ane ka tena hoe eo izy dia mbola manaonao foana ihany ianao. Ry havana, mila tsika mibebaka, mila tsika miova, mila tsika tena miova tanteraka, mijoro tanteraka. Mangataka ny famindram-pon'ny tompo mihitsy mba tena hoe ampahiratin'ny tompo ny masontsika satria io dia teny eo ambanimbany eo io teny io satria hita koa tamin'izany lokatra baiboly teo zany eo amin'ny 5:7 eo hoe fakikely Jesosy tompo hoe efa nanajamba ny masony sy nanamafy ny fony izy mba tsy hahita ny masony na halala ny fony ka halala ny fony azafady averitra mandeha efa nanajamba ny masony sy nanamafy ny fony izy mba tsy hahita ny masony na halala ny fony dia tsy hibebaka izy ka tsy ahasitrana azy aho. Amen. Ry havana, mila tsika mangataka amin'ny tompo mba hampahiratany tompo ny masontsika. Mila tsika tena hoe mangataka amin'ny tompo mba ahiratra ny masom-panahintsika. Rehefa mafy saina ny olombelona, rehefa ohatra tsy mety mankatoa an'Andriamanitra, efa mafoa dia ina zavatra miseho? Lasa jamba ara-panahy. Dia na mivavaka toy ina ary dia jamba. Izay mahatonga ten'Andriamanitra ito hoe efa nanajamba ny masony sy nanamafy ny fony izy mba tsy hahita ny masony na halala ny fony dia tsy hibebaka izy ka tsy hahasitrana azy aho. Amen. Ry havana, marobe ny olona toy izany satria tsy manaja an'Andriamanitra. Marobe ny olona toy izany satria tsy manaja an'Andriamanitra dia tavela ao anatin'ny fahadalany ihany dia ho very na dia vavaka toy ny inona ary satria tsy manaja an'Andriamanitra. Andiny fa eny amin'ny telopolontsika izao andraso mbola averitsika kely andiny fa dia amin'ny telopolo dia hoy Jesosy taminy mbola kely ihany no hitoerany mazava aminareo, mandehana raha mbola manana ny mazava ianareo mba tsy hahatratra anareo ny maizina fa izay mandeha amin'ny maizina dia tsy malala izay alehany. Amen. Hitanareo izany, raha mandeha amin'ny maizina ny olona anankiray dia tsy malala izay alehany. Io le hoe jamba eto ambany eto ambarako teo io, jamba zany. Zany hoe tsy manana eritreritra an'Andriamanitra fa ny tenany ihany no fantany dia jamba, tolona mandeha amin'ny maizina. Ry havana, raha ohatra ka vonoinao ny jiro ao an-tranonao, raha alina ny andro, raha tsisy jiro mihitsy ao dia mamindra ianao. Inona zavatra hiseho? Raha tena maizina tanteraka, inona zavatra hiseho? Mety hanjera ianao, mety hanjera isika satria tsy mahita. Izay le hoe tokontsika zany tena hoe andeha amin'ny mazava. Ry havana, tiantsika anie Jesosy, maminy anie isika ka tokontsika ankatoha anazy, ankatoha azy. 9:telopolo raha mbola manana ny mazava ianareo dia minoa ny mazava mba ho tonga zanaky ny mazava. Rehefa avy nilaza izany Jesosy dia niala izy ka nihery azy ireo. Amen. Ry havana, eto zany ny tompo dia miteny anao zany tompo anio hoe raha mbola manana ny mazava ianareo izy Jesosy dia minoa ny mazava. Hatreo aloha, ry havana, Jesosy ilay fahazavana zao tontolo izao, izy ilay mazava. Ka raha ohatra ka manana ny tompo ianao na fantatrao Jesosy dia oka ianao tena hoe ino ilay fahazavan'i Jesosy. Oka ianao tena hoe hitazona ilay fahazavan'i Jesosy. Ho avy ny tompo, ho avy izy ka tokony isika tena hoe anana ilay mazava ao anatintsika zany satria Jesosy no fahazavana. Mazava be ny ten'Andriamanitra hoe raha mbola manana ny mazava ianareo dia minoa ny mazava, minoa ny mazava mba ho tonga zanaky ny mazava. Ry havana, aza mifidy ny aizina, fidio ny mazava dia Jesosy izany. Fidio Jesosy dia ny mbola mamindra fo amintsika izy. Izy ange ilay mazava,
izy ilay tiantsika, ny tena natolony teo ambony azy fijaliana, miantso anao izy, miantsoa izy mba tena hijoro tsara isika, mba tena hankatoa azy isika. Izy ilay mazava, tsy alohanao ve ny mazava toy izay ny aizina? Ratsy tompoko ny afo be, ratsy ny afo be, fidio Jesosy, oko tsapanao fa noho ianao, noho izaho no nijaliany Jesosy. Mazava tsara ny ten'Andriamanitra teo fa Jesosy dia nangorohoro mihitsy ny fanainy noho izaho, noho ianao, nijaly Jesosy. Raha sitrany dia tsy nomboina izy, fa ny kely izany noho isika tsiraray avy izao, ny kely izany dia tsy afovy antsika ve ny momba antsika ho azy, nefa lanitra no fanantenana omeny antsika, lanitra sy tany vaovao, fahasambarana be. Dia aleontsika ve fiainana maloto ety ambony tany ity, izay 70 taona na 20 taona fara-fabetsahany, ry havana, zava-doza ny elo, zava-doza ny elo tompoko, zava-doza ny elo. Miantso anao Jesosy, miantso a Jesosy mba anaraka azy isika. Andininy farany eo dia manambara hoe rehefa avy nilaza izany Jesosy dia niala izy ka nihery azy ireo. Amen. Ry havana, indraindray isika mila isika mitokana, mila tsika mitokana indraindray, fa tsy hoe kory hoe eo amin'ny olona foana. Nihery azy ireo Jesosy, niala teo ny tompo dia nihery azy ireo. Mila koa anao indraindray mitokana, mitady an'i Jesosy, intimité ao amin'i Jesosy, mitokana amin'i Jesosy. Jesosy rehefa mitokana makany tendrombohitra izy, mitady indray. Tsy voatery ho any tendrombohitra ianao, fa zay toerana misy ianao, na dia coin kely fotsiny ary ohatra hoe maro olona apetraka ao amin'ny trano misy ianao, dia mangala toerana kely amin'ny coin anankiray isan'andro hifafahanao. Jesosy dia niala teo izy ary nihery azy ireo. Ry havana, tokony isika tena hoe hanolotra momba antsika ho an'i Jesosy. Tiantsika ny tompo, ny afo Jesosy, ny jaly Jesosy, araka nambarako teo, araka nambarako teo. Afaka averinao vakiana ny teny ao amin'ny bokin'ny Jaona 2:20 ho anao izay mbola tsy naheno dia manomboka 7:20, afaka vakianao izany, afaka vakianao. Fa Jesosy no ny fitiavany antsika dia nijaly Jesosy, niafy izy. Dia isika ve dia tsy hiafy, fa hoe anao izay tiantsika atao dia eritretra ho tafiditra lanitra? Tsy atoko, tsy atoko. Aoka ny fontsika ho torotoro, aoka fanantsika ngorakoraka, tena hibebaka tokoa, bebaka marina tokoa. Hiala amin'ny ratsy tanteraka, hiala amin'ny ratsy tanteraka, araka nambarako teo, izay tsika vao tafiditra lanitra, izay tsika vao tafiditra lanitra. Andohalika isika tompoko, ho anao izay afaka mandohalika. Raha ohatra moa tsy salama ianao dia ny tompo mahita, fa raha salama ianao ka matahotr'olona na menatr'olona dia mitandremy ianao, fa Jesosy tsy anaiky an'izany, Jesosy tsy anaiky an'izany. Mety menatra ny vadinao ianao, na mety menatra koa ianao olona izay miara-mipetraka aminao, ho menatra anao ilay Jesosy any an-danitra, ho menatra anao izy any an-danitra, ary tsy ho tafiditra ny lanitra ianao. Fa aoka anetritena natrehan'i Jesosy, manetritena, manetritena ambany tanamahelin'i Jesosy. Ry havana, ho anao izay tsy salama kosa ny tompo mahita anao, raha ohatra ny amin'ny hôpitaly ianao na maison de repos ianao na mbofandrina ianao ka tsy salama, Jesosy anie anasitrana anao Jesosy, mangatah aminy, satria ny tompo mahay zavatra rehetra Jesosy. Fa miovà tanteraka dia hiditra antsehatra Jesosy, hiditra antsehatra Jesosy. Fa za mieritreritra hoe angataka fa nasirana rehefa mbola hipetraka amin'ny ota ihany, tompo tsy ohatrany, tsy ohatrany amin'i Jesosy. Tsy maintsika mankatoa azy, mila mankatoa azy, mila mino azy, dia mamindra fo amintsika Jesosy. Andriamanitra anie izy, Andriamanitra lehibe izy, Andriamanitra lehibe izy. Ndao raha tompoko hiomana antsika andohalika
anatona an Jesosy. Andohalika isika tsiraray avy hitondra tena antsika natrehan Jesosy. Oky ianao hiomana hitondra ny momba anao anatrehan Jesosy, anambara ny momba anao anatrehan Jesosy. Ianao no malala izay momba anao, za tsy mahafantatra ny momba anao. Oky ianao hiteny amin'i Jesosy izay zavatra rehetra tsy mety amin'ny fiainanao. Oky ianao tena hoe hiditra amin'ny fanahy, tena amin'ny fanahy amin'izao ora sy fotoana izao. Oka ny fananao mihitsy no hiteny amin'izao ora sy fotoana izao. Alao mihitsy ny amin'ny momba ny nofo, aza mieritreritra zavatra manodidina anao, fa oka ny fanahinao mihitsy no hiteny amin'i Jesosy hiresaka aminy. Ry havana, tsika dia fanahy, misy fanahy anatintsika. Eo koa ny tena, eo koa ny aina, ka aoka ny fanahinao no anatrika an Jesosy. Adinoy mihitsy ny nofinao. Raha ohatra tsy mazava aminao le izy, dia raha ohatra ianao ka mikipy, tsara matsy ny mikipy. Satria raha ohatra ka tsy mikipy isika, dia variana hijery zavatra manodidina. Ka izay mahatonga antsika mikipy rehefa mivavaka. Dia aoka ny fanahinao mihitsy no tena hoe hifantoka, mifantoha dia ho tsapanao. Fa ny fanahinao, ny fanahy masina ampiteny izay vavaka ao ataonao. Izay ny ataony ho avy Jesosy. Tsy vavaka amboarina, tsy vavaka vakiana, satria nofo izany. Na tena Andriamanitra teo raha dia henonareo tsara angamba fa tsy zavatra soratana. Fa ny tompo mameny teny dia manazava izay tiany fanahy masina ambara. Ka so tsika hivavaka tsika dia oka ny fanahinao hiaona amin'i Jesosy, hiaona amin'ny fanahiny iray, dia atsiaro fahasambarana ianao. Atsiaro fahasambarana ianao. Atovy ny vavakanao. Tadidio ny teny rehetra izay mivakintsika teo. Amboray amin'ny tompo izay anatin'ny fonao. Amboray amin'ny tompo izay anatin'ny fonao. Satria ianao izy raha tena mitala ho aminy ianao amin'ny fotorotoro sy fanamangorakoraka, dia tsy ataony tompo tsinotsinona izany. Hivavaka isika tompoko. Jesosy malala ho. Tsara ianao Jesosy. Tsara ianao tompo, ary tsy misy toanao. Tsy misy toanao Yeshua Amasia, tsy misy toanao. Fa tokana ianao. Tokana ianao lehibe indrindra ianao, ary masina ianao Jesosy. Masina ianao Jesosy, ary tsy misy toanao Jesosy. Mankasitraka tompo ny amin'ny teny izay nomenao anay teo. Mankasitraka Jesosy ny amin'ny fananarana Jesosy. Satria Jesosy zava-poana izay Jesosy. Eny tompo, mandalo tokoa izay ty ambony ity tany ity. 70 taona, 80 taona raha ilay indrindra. Eny tompo, misy tompo nitratra 100 taona Jesosy, mbola famindram-ponao izany. Mbola famindram-ponao izany. Misy raha tompo mihoatra ny 100 taona Jesosy. Tompo, tsy tsapan'ny olona Jesosy fa tombon'andro mbola fahany mibebaka izany. Mibebaka Jesosy, mibebaka mba ho tafiditra mandrakizay. Oh Seigneur Jesosy, misaotra anao izay ny amin'ny teny fananarana, misaotra fanahy masina lehibe indrindra. Misaotra anao satria ianao le fanahy masina iray, ianao le tsara indrindra fanahy masina, ianao le mpisolo vava, ianao le mananatra anay, ianao le mampiteny anay fanahy masina, ianao le manoro anay izay tokony ataonay, ianao le manavao anay fanahy masina malala. Ka misaotra anao, misaotra anao fanahy masina, mankasitraka ny amin'ny fananaranao anay, mankasitraka midera mankalaza anao. Misaotra anao Jesosy ny amin'ny naloranao ny tenanao Jesosy ho anay tompo. Tena nijaly anao Jesosy. Nangorohoro ianao ny fanahinao Jesosy. Nangorohoro ny fanahinao tompo. Nozakainao Jesosy ny latsa, ny kapoka Jesosy. Nororany ianao Jesosy, nosatroiny ianao Jesosy
nosatroina tsilo anao Jesosy malala. Korona tsilo Jesosy nataon'izy ireo tamin'ny lohanao Jesosy. Ny vaivain'izy ireo anao Jesosy. Naratsin'izy ireo anao Jesosy malala o. Oh Seigneur, misaotra anao. Misaotra anao Tompo. Nijaly anao Tompo noho ny fahotako. Ambarao amin'i Jesosy izany. Raha tsapany fanainao, ambarao aminy. Ambarao aminy fa nijaly izy noho ianao. Nijaly anao Tompo noho ny fahotako Jesosy. Nefa ny Jesosy tsy mendrika. Za zay maloto Jesosy, za ratsy Jesosy. Tsy mendrika Jesosy. Araka ny tenin'ny Paoly apôstôly Jesosy. Raha misy ny mpanota dia izany lohany Jesosy. Eny Jesosy izany lohany. Raha misy ny mpanota Jesosy izany lohany. Nefa Tompo, namindranao fo Jesosy. Namindranao fo Jesosy. Tany anaty zordira Jesosy. Anaty zordira ny loto no nosotominao. Saotra Jesosy. Saotra Jesosy. Jesosy io. Nafahanao Jesosy tamin'ny faratsiana rehetra. Tamin'ny falotona rehetra Jesosy malala o. Nodiovinao Jesosy tamin'ny ranao soa. Ranao sarobidy Jesosy. Izay tsy voavidy Jesosy. Tsy voavidy Tompo. Na izao tontolo izao raha Jesosy. Natambatra Tompo tsy ahavoavidiny ranao. Ranao sarobidy Jesosy. No nanadiovanao ahy. No sasanao a Jesosy. Nafanao. Nafanao Jesosy izahay. Jesosy io. Saotranao Jesosy ny amin'ny famindram-po lehibe. Satria Tompo, raha maty moa ao Jesosy tanatin'ny faratsiako, tanatin'ny fahadalako Jesosy, dia fantatro Tompo fa ny elo no ny andry ahy. Oh Seigneur, fantako tsara Jesosy. Fantako tsara. Raha maty izay Jesosy anatin'ny fahadalanay Tompo, dia elo no ovantaninay. Fa misaotra Jesosy satria mbola mamindra fo ianao. Ny velona mbola mana fanantenana Jesosy. Hoy ny teninao fa ny maty tsisy intsony. Ny maty tsy mana fanantenana intsony Jesosy. Ka misaotra Tompo napiratra ny masom-panaiko. Misaotra Tompo napiratra Jesosy ny masom-pananay tsiraray avy izay efa niova Tompo ao aminao. Misaotra Jesosy. Misaotra Tompo nampafantatra anay Jesosy any lala marina. Misaotra fanahy masina malala. Nanoro anay, nampianatra anay isan'andro isan'andro. Ary indrindra nampitandrina anay ianao fanahy masina. Mampitandrina anay, impiry ianao mampitandrina anay. Mba tsy hanaovanay fanonjo tontolo izao. Misaotra fanahy masina. Jesosy io. Misaotra anao Jesosy satria ianao dia nafoiny ianao ary nijaly ianao. Tompo, araka ny tenao Jesosy tamin'ny iray. Raha sitrakao ianao tamin'ny iray. Esory amiko ity kapoaka ity. Nefa aoka tsy nisitrako no atao fa nisitrakao. Jesosy io. Nakatoan'Andriamanitra ianao. Nakatoan'ny iray ianao Jesosy. Fa izay Tompo, impiritra Jesosy no tsy mankatoanao. Impiritra Tompo no tsy nankatoanao ka mifona Jesosy. Mifona Tompo. Mamindra fo aminay. Mamindra fo aminay zanak'olombelona Jesosy satria Jesosy impiritra no tsy manaja anao. Impiritra Jesosy no mandeha alohanao. Tsy mihainao akory Jesosy ka mifona Jesosy. Mifona Tompony amin'ny tsy famendrehanay. Mamela anay ianao. Tompo malala o. Impiritra Tompony mihaino ny fisainanay. Impiritra Tompony mihaino ny teninay Tompo. Fa tsy mihaino anao. Mifona Jesosy. Mifona Jesosy. Mamindra fo aminay. Ampenary foana izay Jesosy. Ampenary izay Jesosy. Mba hijoro anaraka anao avao ariana Jesosy. Jesosy malala o. Mamindra fo aminay zanakao tsiraray avy eran-tany. Mamela ny elokay tsiraray avy Jesosy. Satria tsy mendrika izahay.
tsy mendrika izay Jesosy malala o, mangataka ny famindramponao, mangataka ny famindramponao Jesosy, mamela anay ianao, mamela anay ianao Jesosy. Eny Tompo, rehefa miteny ianao ray dia tahaka ny kotrokorana, tahaka ny kotrokorana, satria Andriamanitra lehibe ianao, tsisy toanao, Andriamanitra mahatahotra ianao, Andriamanitra tsy azo vazivaziana ianao, fa izay afafinay no hojinjainay, izay afafinay zanak'olombelona no hojinjainay, ka mifona aminao izay, mifona aminao ny amin'ny tsy fahatanteranay, mifona aminao ny amin'ny fahadalanay, mifona aminao ny amin'ny tsy famendrehanay. Ray malala, okanao amindra fo aminay tsiraray avy, mamela ny elokay, mamela ny mombanay tsiraray avy. Ray malala o, enao no hitsaranay rehefa ho avy ny fotoana, rehefa ho avy ny fotoana, hitsaranay ianao, hitsaranay ianao ray malala o, hijoro eo alohanao, ka ho tsarainao araka ny asanay avy izay tsiraray avy zanak'olombelona. O Seigneur, ho tsarainao izay zanak'olombelona tsiraray avy araka ny asanay, na tsara na ratsy no nataonay, dia ho tsarainao izay Jesosy eo alohan'ny fandanjana izay, eo alohan'ny fandanjana izay ho avy ny fotoana, ho tonga eo alohan'ny mizana izay, izay olombelona no holanjaina, holanjaina Jesosy. O Seigneur, holanjaina izay, izay ray izay na ho tsara ho tafiditra ao an-danitra, na izay ray izay ho latsaka dia ho very any fahaverezana. Mamindra fo Jesosy, mamela anay, matahotra anao izay Jesosy io, matahotra anao satria Tompo, nalainga fotsiny ara Jesosy dia averenay any amin'ny elo. Mazava ny tenao boky ny Apokalipsy 2:20-25, ary koa Apokalipsy 1:20, lainga fotsiny Jesosy dia averiny maro any amin'ny elo. Pitié Seigneur, pitié. Vonjeo zay Jesosy, vonjeo Jesosy, vonjeo zay Jesosy, fa zavadozany miandry Jesosy, nefa Tompo dia variana zanak'olombelona miazakazaka amin'ity tany malama ity. Vonjeo Jesosy sy zanakao tsiraray avy. Tompo, vonjeo tsiraray avy Jesosy, satria Jesosy efa tsisy tsony ny fotoana, tsisy tsony ny fotoana Jesosy, ary ilay fahavalo dia mamandrika, manokatra Jesosy velam-pandrika eo anatrehan'ny zanakao tsiraray avy, mba hamandriana Jesosy anay zanakao. Vonjeo Jesosy zanakao isam-batan'olona, mamindra fo amin'ny tany ianao, mamindra fo aminay ianao Jesosy. Milanao zay Jesosy malala, milanao zay Tompo malala o, satria Jesosy tsy mahavita tena izay. Okanao ampafantatra anay foana Jesosy, izay zavatra mitady ahazo anay Jesosy. Milanao zay Tompo malala o, hiambina anay. Milanao zay Jesosy anavitra anay Jesosy. Tompo, mamindra fo aminay ianao, mamela ny elokay Jesosy. Tompo, ho any amin'iza moa zay Jesosy raha tsy ho any aminao, ho any amin'iza moa zay Tompo raha tsy ho any aminao Jesosy. Ianao Tompo ilay mazava, ianao ilay mazava Jesosy, azavao izay, azavao Jesosy ny fanahinay,
hoentiko aminao Jesosy ny fanana itsiraray avy Jesosy. Azavao Jesosy ny masom-panana itsiraray avy. Diovy Jesosy ny fananay mba hitoeranao ilay fahazavana. Sasao amin'ny ranao Jesosy ny fananay mba hadio eo anatrehanao. Mba hadio eo anatrehanao. Milanao aho Jesosy. Milanao izay Jesosy eo. Milanao izay. Jesosy malala. Mangataka aminao Jesosy. Avozy izay. Amboary izay. Mamindra fo aminay ianao Jesosy. Ny fonanay aminao Jesosy ny fonay. Ny fonay Jesosy izay mafo. Mafo Jesosy tsy mety makato. Tompo, alao aminay tsiraray avy ny fo vato. Alao aminay tsiraray avy ny fo vato Jesosy. Fo tsy mety manam-pahendrena Jesosy. Aoka Tompo ianao anova ny fonay ho fonofo. Ankatoanao. Anao izay sitrakao. Tompo malala ho. Amboary ny fonay. Mba ho toy ny fonao Jesosy. Anajanao. Anao izay tianendrinao Jesosy. Tahaka ny anao Jesosy nanaiky. Izay sitraky ny ray Jesosy. Ampenaro izay. Volavolao Jesosy ny toetranay Jesosy. Amboary Jesosy. Tompo, tany manganao izay. Tany manganao izay Tompo ampahitsio Jesosy. Toy ny vazy Jesosy ao ampahitsio. Raha tadivilana Tompo dia ampahitsio izay. Tompo, raha tadinjera Jesosy dia toano Jesosy. Amboary Jesosy ny tany manganao. Indreto izay Jesosy. Indreto izay Jesosy. Amboary Tompo. Mba hijoro tsara ho any an-danitra. Mba hijoro tsara ody any aminao Jesosy satria any aminao no tianay Jesosy. Any aminao Jesosy no tanjonay Jesosy. Tsy te ho verany amin'ny elo izay Tompo. Tsy te ho verany amin'ny elo izay Jesosy malala ho. Ka mangataka ny hery avy aminao. Satria Tompo raha ny herinay Jesosy tsy mahavita na inona na inona izay. Ary teninao mihitsy izany ao amin'ny Jona 2:10. Hoe raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahavita na inona na inona. Eny Tompo. Tsy mahefa na inona na inona izay Jesosy raha misaraka aminao Jesosy. Ka amboary izay Jesosy. Ampahitsio ny dianay. Ampahitsio ny famindranay. Ny fonana aminao Jesosy. Ny amin'ny tongotray mandehandeha amin'ny toerana tsy nakasitrahanao Jesosy. Fonana aminao izany. Fonana aminao izany. Mamela anay Jesosy. Diovy Jesosy ny tongotray amin'ny ranao soa. Sasao Jesosy ny tongotray amin'ny ranao soa. Mba haizanay Jesosy mandeha araka izay tianao. Tompo, ny tongotrao no fatsiana. Ny tongotrao no fatsiana Jesosy. Tongotrao no fatsiana Jesosy toy ny hitako eto. Toy ny hitako eto Jesosy ny tongotrao no fatsiana Jesosy. Oh Seigneur. Ny tongotrao Jesosy no fatsiana. Eny Jesosy. Tompo diovy ny tongotray. Mba hamindra tahaka ny famindranao Jesosy eo. Tongotrao Jesosy no fatsiana Jesosy tamin'ny hazo fijaliana. Diovy Jesosy ny tongotray. Izay nalehan'ny tongotray Jesosy. Izay faratsiana Tompo nandehanany tongotray Jesosy teo aloha rehetra Jesosy dia hifonanay aminao izany. Hifonanay aminao Jesosy satria Jesosy tongotray Jesosy teo aloha dia nitondranay ho any amin'ny elo. Tondranay anatin'ny arato Jesosy averenay. Tompo, fona aminao. Satria Tompo, nandeha teo amin'izao tontolo izao Jesosy ny tongotray. Tompo, fona aminao izay. Fona aminao Jesosy. Ny ranao Jesosy tamin'ny tongotrao Jesosy diovy ny tongotray Jesosy amin'ny ranao.
diovy Jesosy eo. Na gotoray fotsiny Jesosy dia afaka hanadio ny tongotray. Mba tsy andehananay tsony tompo, mba tsy andehananay tsony amin'ny lalana tsy mendrika Jesosy. Ampenaro izay, amindra mahitsy ho any an-trano Jesosy, ho any an-trano any aminao, any aminao. Ho any aminao Jesosy, ho any an-danitra. Amin'ny lalana kely Jesosy, lalana tery Jesosy, lalana tery Jesosy no tianao andehananay Jesosy. Sarotra tompony lalana makany aminao. Fa rehefa tonga any aminao Jesosy dia fahasambaram-be. Amboary famindranay Jesosy ho tody any aminao. Mba haizanay mandeha amin'ny lalana tery Jesosy izay hodinay any aminao. Hodinay any aminao Jesosy Tompo. Mba tsy liba Tompo amin'izao tontolo izao ity, fa tena hijoro ho anao. Azaka Jesosy ny fandrika rehetra Jesosy izay tsilo maro Jesosy manodidina Tompo lalanay Jesosy. Tompo, okanao Jesosy ampijoro tsara ny tongotray, atodianay Jesosy any an-danitra any aminao Jesosy Tompo. Eo koa Jesosy ny tananay Tompo malala o, izay ampiasainay Jesosy indray amin'ny zavatra tsy mety Jesosy, ny amin'ny fitenenan'olona, ny amin'ny fanoratana, ny amin'ny telefônina Jesosy eo. Mamindra fo aminay ianao. Tananay koa Tompo zavatra raisina any an-tsena, zavatra maloto izay nataony fahavalo koa Jesosy. Okanao Tompo anadio ny tananay Jesosy, mba hadio Jesosy ho anao, anaovanay ny asanao Jesosy, ny tananay. Eny Jesosy, ny tananao Tompo nomboina, tananao madio mangatsakatsaka Jesosy, tananao madio mangatsakatsaka Jesosy, tananao tsisy loto. Tananay Tompo dia maloto avokoa Jesosy, tananay tsiraray avy zanak'olombelona Jesosy. Tananay dia maloto Jesosy, tsy mendrika akory Jesosy tantananao, tsy mendrika akory Tompo tantananao, nefa Tompo tianao izay na dia ratsy ara. Saotra Jesosy, saotra Jesosy satria tianao izay. Tiako ianao Jesosy, ambarao amin'ny Tompo raha tianao Jesosy, ambarao aminy. Izany fitiavany antsika, izany fitiavany antsika. Tsisy olona mahay manome fitiavana antsika toy ny fitiavany Jesosy. Tsapako eto ny fitiavany antsika, tsapako eto. Oh Seigneur, tsapako fitiavanao anay Jesosy, fitiavana tsisy fetra Jesosy, fitiavana tsisy fetra Jesosy io, ny fitiavanao anay. Jesosy, tsapako Jesosy ny fonao, nangorohoro ny fanahinao tamin'ny ianao Jesosy, nitondra ny fahotanay. Tsapako eto izany Jesosy, fa mafy taminao tokoa izany, tena mafy taminao Jesosy. Ka mamindra fo aminay ianao Jesosy, satria izay dia tsy natsapa izany teo aloha, tsy tsapanay izany teo aloha Jesosy, fa tena nanivaivanao izay. Nirehare izay Tompo tamin'izao tontolo izao, nirehare Jesosy nefa ny Tompo zinona moa izay fa tany manga Jesosy nasianao hainy Jesosy. Karakarainao Jesosy mihoatra lavitra noho ny voninkazo eny an-tsaha, araka ny teninao, araka ny teninao Jesosy hoe aza manahy. Fa na i Solomona raha ho ianao, tsy nitafy akory na anankiray ara takan'ireny voninkazo teny an-tsaha. Eny Jesosy, ny voninkazo izay mamelona ny maraina dia any am-patana ny hariva Jesosy. Jesosy,
tianao loatra Jesosy malala, tianao izay Jesosy malala. Ianao no miay anay isa-segondra isan'andro rehefa ao aminao izay, rehefa ao aminao izay Jesosy dia miay anay ianao araka ny teninao koa Tompo. Aza manaina amin'inona amin'inona voaka ny fivavahana sy fisaorana ary fonana noentinareo manambara ny hevitrareo amin'Andriamanitra. Jesosy io, misaotra anao izay, mifona aminao izay Jesosy, ambaranay aminao izany Jesosy anio, ka tsy anay izay Jesosy, tsy anay izay, tsy anay izay Jesosy malala. Tompo, raisy Jesosy ny fifonanay, diovy ny masonay Jesosy, mba hadio, mba hadio Jesosy alao ny fahajambana ara-panahy, alao ny fahajambana ara-panahy tsiraray avy Jesosy, izay mbola manao ny fanaozo tontolo izao Jesosy, izay mbola tsy mety Tompo mankatoa anao, mamindra fo Jesosy amin'izay bebaka eto anio. Naoviana Jesosy ny beban'izy ireo Jesosy dia mamindra fo aminy ianao, mamindra fo aminy ianao. Diovy Jesosy ny masonay mba tena ahitanao Jesosy ny masonay, masonay ara-panahy. Tompo, ampahirato ny masom-panahinay satria Jesosy Andriamanitra fanahy ianao, ary zanakao izay Tompo, te hitanao izay Jesosy, te hitanao izay Jesosy malala ho, ianao no fahazavanay, ianao no tomponay, ianao no Andriamanitray Jesosy, miasa amin'ny fiainanay tsiraray avy ianao. Amboary izay, avaozy izay Jesosy, avaozy izay Jesosy io, mamindra fo amin'ny fijerinay, diovy ny masonay mba hadio, diovy ny masonay mba hadio, diovy koa ny sofinay Jesosy, ny sofinay Jesosy, izay eno ny sofinay Jesosy. Tompo, izay tsy araka ny sitraponao Jesosy, oka ianao Tompo anadio ny sofinay Jesosy amin'ny ranao soa. Diovy Tompo ny sofinay amin'ny ranao soa Jesosy, mba hadio eo anatrehanao, mba hadio eo anatrehanao. Tompo malala ho, diovy koa Jesosy ny vavanay, ny vavanay tsiraray avy Jesosy, diovy mba tsy teniteny foana Jesosy, satria Tompo, izay teny rehetra mivoaka vavanay Jesosy no hitsarana anay, izay teny mivoaka vavanay Jesosy no hanamarinana anay na koa hanamelohana anay Jesosy. Zava-doza izany, zava-doza izany Tompo malala ho, satria ny teninay no hanamarinana anay ary koa hanamelohana anay. Tompo malala ho, sasao amin'ny ranao ny lelanay, sasao amin'ny ranao ny vavanay, sasao amin'ny ranao ny molotray Jesosy, mba hiteny zava-tsoa mandrakariva izay. Tompo, hifonanay aminao Jesosy ny olona izay voatony ny vavanay Jesosy. Tompo, fona aminao Jesosy ny amin'ny resabe, ny amin'ny olona Tompo izay voatony ny vavanay Jesosy, mifona Jesosy, mamindra fo Jesosy, mamelanay, ampianary Tompo izay mba tsy teniteny olona, hiala amin'ny fifosana ny tsiraray avy, hiala amin'ny toetra tsy mendrika ny tsiraray avy Jesosy. Amboary izay, mamindra fo Jesosy, mamindra fo aminay satria Jesosy, ny vavanay tia mitsaratsara Jesosy, mbola ho tsarainay izay.
ka mifona Jesosy, mamela anay Tompo, mamindra fo aminay Jesosy. Tsara indrindra ianao, diovy ny vavanay amin'ny rano soa, diovy ny lelanay amin'ny rano soa Jesosy. Sasao Jesosy ny mombanay manontolo, ny lohanay ka hatramin'ny faladianay. Sasao amin'ny rano soa Tompo, ny fisainanay Jesosy, ny fisainanay Tompo malalao, diovy Jesosy ny fisainanay Jesosy. Eo ianao Jesosy, nosatrohan'izy ireo Jesosy tsilo Tompo, nataon'izy ireo korona Jesosy tsilo Jesosy, niditra tamin'ny lohanao zany Jesosy. Tompo, marary izany, mangiry firy izany Jesosy, ka fony izay tompony amin'ny fisainanay tsy mendrika Jesosy. Nefa Tompo, izay na dia maratra kely raha Jesosy dia efa koropaka Jesosy, ka mifona Jesosy, mifona Jesosy ny amin'izay zakainao rehetra Jesosy, noho ny fahotako, noho tsy famendrehako. Fonao Jesosy, fonao Tompo, diovy ny fisainako, diovy ny fisainako, mba hadio ho anao Jesosy, mba hadio ho anao Jesosy, diovy ny fisainako Jesosy. Jesosy, mangataka ny fanahy masinao aho, oka ny fanahy masinao Jesosy, amenao anay tsiraray avy, fenoy anao zay fanahy masina, fenoy anao izay fanahy masina iray. Oka ianao amenao anay fanahy masina, ny tenanay tsiraray avy, ny fananay tsiraray avy, fenoy anao fanahy masina, mila anao izay. Ianao ilay fanahy fiton'Andriamanitra velona, fenoy anao zay fanahy masina. Oka ianao fanahy masina andoro zay rehetra anatin'ny taovanay, anatin'ny tenanay, ny loharanoko rehetina rehetra fanahy masina, oka ianao andoro izany, oka ianao andoro izany ny amin'ny taovanay rehetra, ny amin'ny tenanay rehetra, oka ny afinao andoro izany, oka ny afinao andoro izany momba ny amin'ny tenanay rehetra, izay dolera rehetra dia oka ianao andoro ny aretina rehetra izay petapetaka amin'ny tenanay, izay aretina tadiforona dia potehana amin'ny afinao zany fanahy masina. Ianao ilay mpanasitrana, ianao ilay Andriamanitra mahery, ianao ilay Andriamanitra mahagaga. Sotroinay Jesosy ny rahanao Jesosy, ny rahanao Jesosy oka hikorina anatin'ny taovanay tsiraray avy, amin'ny lalandranay Tompo, satria zanakao izay. Oka ny rahanao Tompo hikorina anatin'ny lalandranay, amin'ny tenanay manontolo Jesosy, mila ny rahanao izay, mila ny rahanao zay Jesosy malalao, diovy amin'ny rahanao izay, diovy amin'ny rahanao zay Tompo malalao, mila anao izay, mila anao zay Jesosy malalao. Jesosy, mifony izay Tompo ho anjanako tsiraray avy eran-tany Jesosy, mamindra fo Jesosy amin'ny tsiraray avy ianao, amboary ny tsiraray avy Jesosy izay mibebaka aminao amin'izao ora sy fotoana izao. Vangio Jesosy ny zanako tsiraray avy ato aminao avy Jesosy Tompo, izay mivavaka aminao amin'izao ora sy fotoana izao. Tompo, eno ny fivavaky ny tsiraray avy Jesosy, na oviana Tompo, enoy izy ireo Jesosy ho fotoam-bavaka izao Jesosy, valio izy Jesosy, eno izy Tompo, mamindra fo aminy ianao, mamindra fo aminy ianao Jesosy, satria Jesosy zanako koa izy Jesosy. Amboary izy Tompo, amboary Tompo izay mitalao aminao Jesosy, amboary Jesosy, fa tsy mahavita tena izay raha misaraka aminao, tsy mahavita tena izay Tompo raha misaraka aminao. Ianao no mpamonjy tonga lafatra, ianao irery ihany, Andriamanitra lehibe indrindra Jesosy. Mamindra fo amin'ny zanakao tsiraray avy Tompo, ny amin'ny fianakaviany tsiraray avy koa, ny ankonany tsiraray avy koa Jesosy, oka ianao hitrantsehatra Jesosy, ny amin'ny tsiraray avy,
izay fangatahany tsiraray avy Jesosy oka ianao tompo hiaino ny vavaky ny tsiraray avy Jesosy. Tompo malalao, masina sy mahery ianao, tsara indrindra ianao, ary tsy misy toanao, tsy misy toanao Jesosy io. Mendrika miambonahitra ianao, mendrika deraina ianao Jesosy malala. Tompo, mifona koa Jesosy ho an'ny tany ho azo tontolo izao Jesosy, apetraka eo tongotra ao izany Jesosy. Mamela Jesosy ny olona tsiraray avy ianao Jesosy, amboary Jesosy ny zanakao tsiraray avy eran-tany Jesosy. Tompo, izay mbola tsy anao Jesosy, tao miray eo, tao miray eo, ho tonga ao ambalanao. Arovy Jesosy ny tsiraray avy Jesosy, satria Tompo, zava-doza Jesosy ny zavatra ho avy. Tompo malalao, ianao no Andriamanitra, mpiaro sy mpitantana. Oka ianao andefa ny anjelinao, hiaro anay tsiraray avy, mangataka aminao a Jesosy, mangataka aminao Tompo. Oka tompo ny anjelinao Jesosy, hiaro anay Jesosy, na matory na mifoy izahay, dia mbola ao aminao ihany. Ka arovy izay Jesosy, arovy izay sy ny ankonanay tsiraray avy, amboary ny ankonanay tsiraray avy Jesosy, vangio, amboary Jesosy io, ny ankonanay tsiraray avy Jesosy. Milanao izay Jesosy malalao, milanao Jesosy malalao. Ho anay izay manana ankonana zany Jesosy, ho an'ireo tsy manankonana Tompo, amboary izy ireo, avozy izy ireo Jesosy, satria Andriamanitra tsara ianao, Andriamanitra mpamindra fo sy mpiantra ianao, ary tsy misy toanao, tsy misy toanao Jesosy. Any amin'iza moa izay Jesosy raha tsy any aminao? Mankalaza Jesosy, manaja Jesosy, mideranao Jesosy. Ianao no miambonahitra Tompo, ianao no ankalazaina Jesosy, ary tsy misy toanao. Tompo malalao, ho avy ianao akanainy amin'ny raha ho an-lanitra, ho any aminao izay Jesosy malalao, tafinerinao, arovy izay Jesosy, mba ho tody any aminao. Misaotra Tompony amin'ny fotoana teto, misaotra Tompony amin'ny teny izay nomenao anay, misaotra Tompony amin'ny fampibebana nataonao taminay Jesosy, misaotra fanay masina, misaotra fanay masina, namangy anay teto, nabebaka anay, na navao anay. Misaotra ray malalao, satria ianao eo aminay tokoa ianao. Misaotra ray, mankasitraka anao, midera mankalaza anao. Ny voninahitra dia ho anao rery any Jesosy, ho anao rery any izany. Ianao ilay alfa sy omega, fiandohana ary fiafarana, ianao izany Jesosy. Ianao ilay mendrika miambonahitra, mendrika deraina, ianao izany. Ka mankasitraka anao Jesosy, mankasitraka anao, manome voninahitra anao. Misaotra Tompo. Aleluia, aleluia. Misaotra Jesosy. Amin'ny anaranao naovako izany vavaka izany Jesosy Tompo. Aleluia. Amen. Aleluia. Misaotra ny Jesosy Tompontsika ny amin'ny fotoana teto anio, voninahitra ho azy, dera ho azy, aja ho azy. Izay tompoko fotoanantsika anio dia samy mahery daholo, dia tahiny tompo daholo tsika tsiraray avy, dia amin'ny sabata indray tsika miona eto, ny sabata alina izany, amin'ny valora alina tia Eropa, dia amin'ny sivora alina any Madagasikara. Mahireza daholo tompoko dia tahiny tompo daholo. Amen.